Ampifiliana mandrakariva ry havana malala no zontsika miona toy zao mihain'ny tenin'Andriamanitra mahafantatra ny sitrapony koa. Koa dia ampitombona mandrakariva aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny famindram-po amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy atsika sy ny fampiarezana avy amin'ny fanahy-masina. Amen. Alarobia 14 Aogositra 2024 ivanjina antsika aloha teny manao hoe manamasina ny tenan'ny mpiny. Andeha ariavana idera sy ankalaza n'Andriamanitra isika. Jehovah no mpanjaka, aoka angovotra ny firenena. Miperaka amin'ny kerobima izy, aoka iroro ny tany. Lehibe anjo ny Jehovah, ary avo ambony fehina rehetra izy. Aoka hiderana nanao lehibe sy matahotra ireo, fa masina Jehovah. Ny herin'ny mpanjaka dia tia rariny. Ampitoerinao ny fahitsiny, fitsarana sy famarinana no ataonao amin'ny Jakoba. Manandrata ny Jehovah Andriamantsika ianareo, ka miankofo ny fitoeran-tongony, fa masina izy. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra o, Andriamanitra mandahatra ny fiainanay ianao, ka manomana anay satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra. Midera sy mankalaza ary voninahitra naharinao masina izay Tompo. Mahatsiaro ny tenanay indrindra koa fa sy tanteraka noho ny fahamasinanao. Koa manatinao mpanetreteny izahay, mamindrafo aminay, mamelany ny kay noho ny avitra nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny ansijaleny. Tompo, hamakisian'ny mofinainy izahay, dia taria amin'ny fananao masina, mba mantarana ny sitraponao, aoka hitombo ny finoanay anao ilay masina. Anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, no fanaiza mivavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny teny ity ravana malala dia ho hitanao amin'ny epistila nosoratan'i Paoly ny Romanina. Romanina 4 ny 1 ka hatramin'ny 4:10. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny ihany. Tsy fantatrareo fa na izy isika no efa natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ao amin'ny fahafatesana. Koa niarana levina tamin'ny batisa ao amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka nananganana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika, dia tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny toentsika taloha dia niaraka nomboana tamin'ny hanimbanany tena ny ota, mba tsy hanompoantsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ary niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona amin'ny koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny hafatesany
dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia ho vela ao an'Andriamanitra izy. Araoko ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia toa vo efa maty ny amin'ny ota fa velona ao an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ko aza vela ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty anarahanareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadiany tsy fahamarinana. Fatoloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra, toy ny efa maty nefa velona, ary momba ny tenanareo ho fiadiany fahamarinan'Andriamanitra. Fa ny ota tsy anakery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambany fahasoavana. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho ampitomboana ho aminao mandrakariva ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika. Nofinaina ho antsika anio ny vakina tamintsika teo ny Romanina 9:1-7-10 dia naneho ny Paoly apôstôly tamin'ny epistely nosoratany ho an'ny kristiana tao Roma, milaza ny fahafahany mihina an'i Kristy amin'ny herin'ny ota ary ny fanamasinana azy. Dia ireto no nivotra tao, maty ny amin'ny ota sy velona ao amin'ny Kristy. Dia andeha ho jerentsika tsiraray izany ry havana. Maty ny amin'ny ota. Misy fifandraisany ny fahafatesan'ny kristianina sy ny fahotana araka izay voalaza eo amin'ny 2:2. Maty ny otantsika i Kristy, nofantsehana teo amin'ny hasijaliana. Mety ho alaim-panahy anota nefa isika ary mety manota, kanefa tsy manana fifandraisana amin'ny fahotana izy. Mba nanantsika fahamasinana eo anatrehany Tompo dia meteza atao batiso amin'ny Kristy, anananao fiombonam-piainana aminy, ny firaisana aminy amin'ny fahafatesana sy ny fitsanganana tamin'ny maty, no ahafahana mandray ny fitasiana sy ny fiainam-baovao. Tsarovy ary fa maty ny otantsika Kristy, mba nanantsika fahamasinana, fitasiana ary fiainam-baovao aminy. Manamafy izany ry havana ny voalaza ny 2:7-7. Fa zao velona ao amin'ny Kristy, izany koa ry havana. Amin'ny mahampino antsika ry havana dia tokony hihevitra ny tenantsika olona efa maty, nefa velona indray ao amin'ny Kristy isika, mba ahafahana miaina amin'ny maha olon'Andriamanitra. Tsaroa fa efa nomboana teo amin'ny hasijaliana niaraka tamin'i Kristy ilay isika taloha, ary tokony aneho ny sata vaovao izay ananantsika ao amin'ny Kristy no ny fahavelomana izay omeny ny mpino. Aokary tsy hanjaka ao amin'ny tenantsika intsony ny ota sy ny filàna, satria efa velona ao amin'i Jesosy Kristy ianao. Mba ho marina aminao ny teny hoe tsy izaho intsony ny velona, fa Kristy ny velona tanatiko. Aoko masina ianao satria masina izy. Saina izany ry havana ho voninahitr'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina ny meno anay izay mampafantatra anay fa maty ny amin'ny ota sy velona ao amin'ny Kristy ny voalaza eto ny amin'ny mpino. Vavaka aminao ary izay, hay ametraka izao asa fitina filazantsara ny fitiavanao anay izao. Ny azakazaka masina hoentina mampandroso ny fiangonana amin'ny endriny rehetra, ka hitainao ireo tompona andraikitra rehetra amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, hatrany amin'ny filohan'ny FJKM, ireo mpiandraikitra foibe, mpiandraikitra foibe, ireo mpiasombonana, ireo présidence synodary sy ny sodapartanety, ny fitandremana misy mpitandrina tsiraray sy ny mpino isambatan'olona rehetra ao aminy. Mba andeha eo alohanao Andriamanitra, menao hery, fahasalamana, finoana matanjaka aizana mijoro vavolombelonao ary ny fiarovana ireo. Hoentina manateraka ireo vinany fiangonana, ka hatoky sy hay ifampitsinjo amin'izay rehetra tao, iseho ny voninahitro Andriamanitra mifanekena monjy izao tontolo izao amin'i Jesosy Kristy. Vavaka aminao izay Jesosy, fotoana ahatsiarovanay, azony mideranao mandrakariva amin'ny fotoana rehetra, satria tsy misaraka aminay ianao ary miara-mandeha aminay isan'andro. Tompo vonjeo amin'ny firenenay, mesahinao fa namasina eto Madagasikara, ka nasizanareo marary ka ananany fanantenana. Toa ny asa fitsaboana, ampirezo ro azony manjo, ary vonjeo ny maresosik'olona ary ireo sahirana. Tao io ny fihazakazanay amin'ny asa mandrarary, fianarana, tokantrano sy ny fikasana rehetra. Ny vavakay dia tao anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay efa nampiandrinay koa hivavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo ny anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
raha isan'ny fotoana ray avy nanijojana tolotra ianao aminaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy ianao, eny tantanao tanakavana amin'ny famarinako aho. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.